mpilijana ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay ihany isika hanovakiny ny jiola ny biraon'ny talen'ny CEG teo amin'ny commune Ambohitrimanjaka ho mahaly alina. Very tao anatin'izany ny solosaina maromaro efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny zandary ary efa nisy ihany koa ny voasambotra. Lehilahy iray no voasambotry ny zandary avy amin'ny poste avancé Ambohitrimanjaka taoriana ny vakitrano izay nahazo ny biraon'ny talen'ny CEG Ambohitrimanjaka ho mahaly alina. Taorian'ny fikarohana sy ny fizahana fotsiny izay nataony ny mpitandro filaminana dia fantatra fa tafakatra 4 ireo olona izay atao famitorana ary ahina ho piratsy-komakoma tamin'ity vakitrano ity, araka nambaran'ny Randria Mahazaka Handry sitraky ny ainy, chef de poste avancé ny Bourgade ny Gendarmerie eny Ambohitrimanjaka. Omaly hariva zany tamin'ny fitora sy sasany hariva teo dia naray filazana izay fa nisy namaky ny biraon'ny tale teto amin'ny CEG Ambohitrimanjaka. Nidina teny toerana avy hatrany zany dia nanao ny fizahana ifota ary nisy ny olona izay nahihina no navita an'izany zavatra zany. Rehefa natao zany ny fikarohana dia voasambotry olona nahihina io ary niaika ny eloka vita moa zany tamin'ny famakina ny biraon'ny tale io. Very tao anatin'izany moa ny solosaina izay fampiasan'io tale io izay miasa tokoa amin'izao androm-panadinana CPE zao. Rehefa nekiny moa le olona ray tratra io dia izy no nanoro ny namany izay niaraka nanao taminy an'io zavatra io ary nanondro ihany koa ny toerana izay efa nametrahany zareo ny solosaina io. Efa tavaverina moa zany le fitaovana ary efa voasambotra ihany koa ireo navita ny iloka ary voatolotra ny fampanaova. Araka ny ambaran'ny tompony ndraikitry ny toerana dia azo lazaina fa milamina ny tanàna Ambohitrimanjaka noho ny fiara-miasan'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona ary ny firaisan-kina ny samby fokotany.